raha maharitra amin'ny finoana ianareo. Izay no lohahevitra anasako anao am-pitiavana amin'ny ty andro an'ity mba haharitra hatramin'ny farany isika rehetra. Miarahaba antsika tapaka sy namana indray amin'ity androany ity, tafahoana soamatsara noho ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra izay tsy nahalany ritra antsika, ka afaka indray no ny dinidinika miaraka eto isika. Raha sambany ianao no miaraka aminay amin'ity androany ity dia andeha ho fahafanetana sikitsika ianao. Isika rehetrarehetra mihitsy andeha hifanao fahafantanana ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ary araka hivavaka isika raha nomboka izao dinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no ny tombontsoa lehibe omenao anay indray androany, afaka andinika ny teninao. Ingene ny teninao mba ho fanilo sy fanazavana ny lalanay. Mangataka anao mba hamela ny elokay, ary aoka kosa ny falaina masina no hitarika anay, hampianatra anay izany teninao izany. Noho ny naisangatany ny vavaka, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo. Andeha aloha le andiny natao tadidina no mba hiarahantsika indray androany, mba tsy dia lava loatra izy io. Korintianina faharoa toko 5 ka ny andininy 2:20 manao hoe: izay tsy mahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinana ao aminy kosa isika. Misaotra anao amin'ny fiezahana mantanteraka izany. Androany dia andeha hijery zavatra vaovao indray isika no resan'ny Paoly tamin'ny membre tao Kolosia, kanefa dia omeny ho antsika ihany koa amin'izao taranaka izao amin'ity androany. Teo amin'ny Kolosianina toko 1 ka ny andininy 20. Hoy izy hoe: raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orona, sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa azonareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra eny, ary zany no nanaovanay Paoly ho mpanompo. Misy hevitra tiany Paoly ampitaina indray androany, hoy izy hoe: mitoetra mafy, maharitra amin'ny finoana, tsy miova amin'ny finoanan'i Kristy, mampitoetra Kristy eo am-po amin'ny finoana, mamaka tsara, miorina tsara. Atomboky Paoly amin'ilay teny hoe, hoy izy hoe: raha maharitra, le hoe raha. Inona no tiany Paoly lazaina? Ilay teny le hoe raha. Raha manomboka ny Kolosiana toko 1 andiny 20 amin'ilay teny hoe raha io, Paoly dia mametraka fa marina ilay fepetra, marina ilay tiana ambara, ary te hampaherin'ny Kolosiana izy fa efa nahatra amin'ny finoana tokoa izy ireo, ary mbola mafisiny hoe raha maharitra. Zany hoe izy ireo zany efa naharitra ny finoana, fa mbola tiany Paoly ampitaina hoe raha maharitra amin'izany ianareo. Zany hoe efa nitoetra tao amin'ny Kristy izy ireo, nambarany Paoly. Ary efa hitan'ny Paoly anie ny finoana izy ireo sy ny faharetany, fa nampiany fotsiny manao hoe raha tehiteny izy, manao hoe tozoy, tohizo, azajanone ny fitoerana ao amin'ny Kristy. Ilay hoe maharitra mantsy amin'ny teny grika dia azo lazaina hoe mitozo, tsy mijanona, fitozona izany. Dia antsika tsara fa ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9 ka ny andininy 7 dia ahitantsika fa nampiasaina ihany koa io le teny hoe naharitra io. Andininy 7 izao no lazainy manao hoe: ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka hanao taminy hoe: izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Ary raha naharitra, zany hoe nanontany an Jesosy ireto fariseo, rehefa nanatona an Jesosy ireto mpanora-dalàna, nanontany izy, nanontany, dia ozy hoe naharitra, zany hoe nitozo, tsy nijanona izy fa nisisika,
dia tahaka an'izany ko tamin'ny Petera nahatra nandodoana tao mivaravarana amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 12 andininy 440 indro Petera fa nandodoana tao mivaravaran'ny apôstôly ary nandriany feo ny Roda ka nafantatra azy saingy tsy namono varavara ny Roda fa lasa na izy niazakazaka ny mpianatra ny laza ny vaovao fa saingy zao nefa indro Petera fa mbola naharitra nandondona tiany ambara dia hoe nitoy notohizany fandondona ary zay nolazainy Paoly ho an'ny fiangonana ankehitriny ao amin'ny Kolosianina hoy izy hoe raha maharitra amin'ny finoana ianareo, zany hoe raha tohizanareo. Fa nahoana moa i Paoly? Fa nahoana i Paoly no nisisika namporisika ny mba haretana amin'ny finoana? Fa inona ny antony? Satria manamantsy i Paoly. Manamantsy i Paoly. Andrao anaraka hevitr'olombelona mikasika ny azahoana famonjena ny mambra ny fiangonana fa tsy fikitra intsony amin'ilay fanantenana zay atolotry ny filazantsara. Matahotra Paoly. Izay nahatonga ny Paoly manao hoe raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala anantenana avy amin'ny filazantsara. Tsy mety afindra. Tsy azo ozongozonina. Mila kristianina tsy azo ozongozonina izao vaninandro misy antsika izao. Ary zay no tanjon'ny apôstôly Paoly tsy miova amin'ny finoanan'i Kristy na dia misy tafiotra mafy azy. Tsy miotsona, tsy mietsika, tsy mifindra fa mitoetra ao amin'ny Kristy. Ary zay no lazain'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy 20 zay 20 zay andiny soratra masina mahafinaritra antsika kristianina. Dia hoy izy hoe koa amin'izany ry raha malalaka miorena tsara aza miova ary mahifahabe mandrakariva ao amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezana roaina ao amin'ny tompo. Miorena tsara aza miova. Ny faniriko androany izao sy anao aharitra amin'ny finoana, toetra mafy tsy voaozongozona, miorena tsara aza miova ary mahifabe amin'ny asan'ny tompo. Zao ataonao izao dia faharetana amin'ny fiarahana amin'ny tompo izao, fitozona milofo mandrakariva. Andriamanitra anie hitahy anao, Andriamanitra anie hombanao amin'ity tontolo andro ity. Andeha etsika mbavaka ny fanapa-kevitra ny safidy raisinao androany. Andriamanitra rainay eo, fanirinay tokoa ny safidy androany ny toetra tsy voaozongozona amin'ny fiarahana aminao. Ny toetra ho mahatoky zahay, aharitra amin'ny finoana, ahefa be amin'ny asanao, ary na ino kiantra na ino kitaona dia hifikitra tsy azo afindra amin'ilay fanantenana atolotry ny filazantsara izahay. Dia mitahihana tsirairay avy aza mahafoy ny mahasaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.